mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamarahaba-tsika rehefa malalatra ity alatsinainy fa 20 ny volana martsa ity ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany Jeremia toko 1:30 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Jeremia toko 1:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany androany hoy ny Tompo dia ho Andriamanitry ny isam-pianakavian'ny Israely aho ary oloko izy. Izao no lazain'ny Tompo. Nahita fity ananefitra ny olona izay sisa tsy matin'ny sabatra, mandroso amin'ny fitsaharana ny Israely. Avy any lavitra no nisehon'ny Tompo tampoka ka nitenenany hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ka izany namparetaka famindrampo anao. Mbola anorona anao indray aho ka iorona ianao ry Israely Virjiny. Mbola iravaka mitondra ny abonga tapaka ao ianao ka ivoaka midiny mifaly. Mbola anao tanim-boaloboka ao amin'ny tendrombohitra Samaria ianao. Ny mpamboly dia mboly sady hihinana ny vokatra. Fa mbola hisy andro iantson'ny mpitazana any amin'ny tany be avoana any Efraima hoe mitsangana ianareo ka andeha isika hiakatra ny Siona ho any amin'ny Tompo Andriamanitsika. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny Baiboly moa rehavako malala dia misy boky faminaniana, misy boky lalàna, misy boky izay mirakitra toriteny, misy boky mampianarana efa voasokajikajy raha teo eo amin'ny boky tamin'ny Jiosy amin'ny testamenta taloha. Misy nataony hoe lalàna, misy nataony hoe soratra, misy nataony hoe mpaminany. Ary amin'ireo boky izay tondrona hoe faminaniana dia misy ny faminaniana efa tanteraka, misy ny faminaniana andalam-pahatanterahana, ary misy ny faminaniana mbola tsy tanteraka fa mbola miandry ny fahatanterahana zany. Ity Jeremia toko 1:30 ity dia ao anatin'izay fanomezan-toky ny amin'ny ahatanterahan'ny ny faminaniana momba ny Israely. Ny Israely izay resahana eto dia ny fanjakana avaratra. Jeremia eto dia maminany ny amin'ny fanjakana avaratra, zany hoe ny amin'ireo fokofolo niparitaka rava tamin'ny andron'ny Asiriana. Dia Jeremia zany eto miteny manao hoe mbola ho avy ny andro iverenana an'ireo foko 12 izay niparika tamin'ny andron'ny Asiriotsika teo, izay fantatsika fa fanjakana zanak'Israely dia nizara roa, fanjakana avaratra sy ny fanjakana atsimo. Jeremia dia tia fanjakana atsimo satria naminany ny tena mpanantenainy ny Tompo hoe amerina anao indray aho ry Efraima be avoana. Amin'ny andin'ny fahaenina, amin'ny andin'ny fahadimy dia misy mbola tany mboloboka ao amin'ny tendrombohitra Samaria ianao, satria Samaria dia renivohitry ny fanjakana avaratra. Tsika manao hoe raha amin'izao tsika miresaka tao dia tsy mbola tanteraka arabaky teny zany, tsy mbola tanteraka arabaky teny zany, fa miandry ny ahatanterahana zany sika. Paoly koa dia naminany manao hoe ho avy ny andro dia hiverina ino n'Andriamanitra indray, hiverina ino ny Jesosy indray ny zanak'Israely ka ho avy indray izay ahavovory ny fireneny Israely izay. Dia ilay Israely vaovao ve io? Ny fiangonana dia ny tompony mahalala. Fa izay entina mampahelana nefa dia izao hoe na eo ara ny tsy mbola fantanterahana izany arabaky teny dia miteny amintsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny io Baiboly io. Tsy hoe miteny amin'ny zanak'Israely na miteny amin'ny Israely tamin'ny fotoan'andro ihany, fa miteny amintsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao io teny io. Ho antsika koa ny tenenana an'io teny io. Dia ilay andininy fahatelo manao hoe any lavitra no sehon'ny Tompo tamiko ka nitenenany hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Koa izany naparetako famindrampo anao. Tsy ho an'ny Israely ihany nitenenany Tompo izany mazava ho azy, fa ho anao koa, ho antsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny koa no amborahan'ny Tompo izany teny izany manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Ilay teny hoe tany lavitra any aloha dia milaza hoe tany amin'ny toerana izay tsy nieritreretanao ionana amiko akory. Misy fotoana izay
tena tsy eritreretantsika mihitsy hoe ionana amin'Andriamanitra noho ny hoe rehefa ao anatina vanim-potoana sarotra isika, rehefa ao anatina vanim-potoana zay ataontsika hoe eritreretana mihitsy afoy ny Andriamanitra aza, rehefa ao anatin'ny vanim-potoana zay eritreretantsika hoe aiza Andriamanitra, mahita avy Andriamanitra, mamonjy avy Andriamanitra. Misy fotoana zay tena ao anatin'ny fizahan-toetra isika, satria tao anatin'ny fizahan-toetra na ny fanjakan'ny Joda amin'ity vanim-potoana Jeremia 1:30 zany hoe any amin'ny 700 alohan'ny Kristy, dia na ny firenena avaratra zay voalazantsika teo zay samy tena tao anatin'ny fizahan-toetra mamay, dia zay le hoe tany lavitrany, zany hoe ao anatin'ny vanim-potoana sarotra dia nitenena ny tompo tampoka. Andriamanitra zany zay aseho an'i Jeremia eto dia Andriamanitra mamangy antsika ao anatin'ny fizahan-toetra, mamangy antsika ao anatin'ny olana zay mety ho lalovantsika. Andriamanitra miteny amintsika ao anatin'ny vanim-potoana izay eritreretintsika hoe tsy hitan'Andriamanitra angambany rary ny tokony ho miafina amiko angambany, miafina amin'Andriamanitra angambany ny rary ny tokony ho ao anatiny reny vanim-potoana reny no itenenan'ny tompo hoe any lavitrany. Zany hoe amin'Andriamanitra rehefa ko malala de raha Jeremia zay amin'ny Jeremia Andriamanitra rehefa ko malala de zao tsy misy toerana zay tsy azon'Andriamanitra hamangina, naiza misy atsika dia azon'Andriamanitra ionana amintsika, hamangina antsika, hidirana naiza na inona zay vanim-potoana iainantsika na lalovantsika dia azon'Andriamanitra vangina mandrakarivotsika. Raha miteny za manao hoe tany lavitrany no sehon'ny tompo tampoka, Andriamanitra de miteny mamangy ny mpanompony, mamangy ny olona amizay naiza misy azy. Dia rehefa mamangy ny olona Andriamanitra dia Andriamanitra zay mamboraka fitiavana. Mamaiky an'Andriamanitra de tsy ny fahafatesan'ny olona akory. Ezekiela mpaminany de niteny hoe manao hoe mamaiky an'Andriamanitra inge tsy ny fahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny mahamaiky an'Andriamanitra de niovan'ny olona, niovan'ny olona mba hiverenany eo amin'Andriamanitra ka ho velona izy. Da eto de hoy Jeremia manao hoe niteny tamiko Andriamanitra tany amin'ny toerana zay lavitra tany, zany tany amin'ny toerana zay efa tsy niandry azy tsony ary izy mihitsy no nanatona, de niteny manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Zany hoe le teny hoe mandrakizay dia milaza hoe tsy miova, fitiavana tsy miova no nitiavako anao. Ny fitiavana izay mandrakariva hitan'ny olona amin'ny fiarahamonina de fitiavana mety miova mazava ho azy, satria fitiavan'olombelona. Ny fitiavan'olombelona de natao hiova mazava ho azy satria miara-miova amin'ny olombelona. Zay le fitiavana matetika rehintsika ao amin'ny testamenta vaovao, le fitiavana hoe filia, le fitiavana filia. Fitiavana hoe eros tsy de tena hitantsika amin'ny testamenta vaovao loatra, fiteny tany amin'ny kolotsaina grika reny karazam-pitiavana reny, fa ny baiboly ny testamenta vaovao indrindrindra de tsy nampiasa fa tsy fitiavana anankiroa ihany, de ny fitiavana filia sy ny fitiavana ataontsika hoe agape. Ny eros de andre mandeha miverina, indro miverina any amin'ny testamenta taloha amin'ny nantikan'ny septantasy, matoa teny hoe erao lay fitiavana mirehitrehitra fotsiny iny, fa tsy nampiasainy ny testamenta vaovao mihitsy io matoa teny hoe erao io nazahoana ny teny hoe eros, fa ny ampiasainy ny testamenta vaovao dia ny fitiavana fileo zay nazahoana ny teny hoe filia, na ny fitiavana agape zay avy matoa teny hoe agapao. Dia eto dia ny fitiavan'olombelona dia mety miova, zay le fitiavana filia. Tsy hoe fitiavana ratsy akory ny fitiavan'olombelona, fa fitiavana mety miankina amin'ny toe-javatra maro samihafa. Mety ho fitiavana hoe fitiavana filia mety ho tahaka ny fitiavan'ny mpiray tanindrazana, tahaka ny fitiavan'ny fifankatiavan'ny mpiray tanindrazana, mpiray fikambanana, mety ho tahaka ny fankatiavan'ny fianakaviana, tsy hoe ratsy akory io. Fa fitiavana zay mety ho tahaka ny fitiavan'ny fiarahamonina malagasy koa aza, mety ho tahaka ny firaisan-kinany malagasy, mety ho tahaka izay ny antsoina hoe filia. Lay mamaly fotsiny hoe miaraka monina isika de tianao lay raha miteny frantsay de ny hoe mamaly le fanontaniana hoe comment vivre ensemble, hoe ahoana no zahatonga antsika mba afaka miara-monina tsika satria misy le filia. Hoe za dia manaja ny voninahitra ao, manaja ny azy mamboninahitra ao, manaja ny fanananao,
tianao a satria mpiray-tanindrazantsika, tianao a satria mpifanolobodorindrintsika, mifanaditsika. Io lay fitiavana filaza io lay fitiavana zay tsy hoe ratsy, tsy hoe iva, tsy avo be koa, fa fitiavana zay mampifamatotra ny fiarahamonina mba hatonga ilay fiarahamonina azo iainana. Fa rehefa tsy eo le filiady de tena tsy azo iainana ny fiarahamonina. Mampalahelo moa dia am'izao andro antsika zao dia tena tsy eo mihitsy aza le filia, lasa tsy mahay miara-monina ny olona, lasa titena, lasa amina zavatra zay tsy miraharany fahasalaman'ny hafa, fantatrao fa zavatra tsy mety de mbola amidy ihany, fantatrao fa manimba fahasalaman'ny olona de mbola amidy ihany, fantatra fa amingy an'olona reny vato isan-karazany atao amin'ny lalambe reny, fantatra fa ny trottoir feno lavadavaka mandratra olon-dehibe, mampenjera ny olon-dehibe, mampenjera ny olona tsy mahita tsara, fa tsy mampanina ny olona mametraka an'ireny karazana vato, karazana zay tsy mieritreritra mihitsy. De tsy eo tsony le filia, na de amin'ny fiarahamonina ankehitrina dia tsy eo tsony le filia, any ka tsy afaka miara-monina tsony ny olona, sahirana ny olona na eny an-dalambe na any amin'ny hôpitaly na amin'ny sehatra maro samihafa dia be de be ny olona mahatsiaro hoe sahirana satria tsy eo tsony le filia. Fa na tsy eo raha le agape ka raha eo le filia dia mba azo iainana ihany ny fiarahamonina satria ny filia dia fifanajana, mahatonga ny olona afaka mba miaina amin'ny alalan'ny hoe fity mifamaly tsotra fotsiny zao, afaka mifampiarahaba, afaka mifamonjy ao anatin'ny aretina, afaka mifampitaiza, zay le filia. Fitiavan'olombelona io de mety miova mihitsy io, natao iova araka ny olombelona de natao iova. Raha tsy miova ny olombelona de tsy mety, fa nataon'Andriamanitra iova mihitsy ny olombelona mazava ho azy. Fa ambony ny fitiavana kosa dia misy le fitiagabe, io le fitiagabe io lay fitiavana tsy miova io le fitiavana zay tsy ovan'ny fotoana, io le fitiavana tsy ovan'ny toetran'ny olona. De Andriamanitra eto niteny manao hoe fitiavana mandrakizay nge nitiavako anao. Zany hoe tsy tahaka ny fitiavan'olombelona fotsiny zay mety miova arakaraka ny toe-javatra, fa fitiagabe, fitiavana zay tsy miova mihitsy io. Tsy miankina amin'ny toetranao, tsy hoe tsara toetranao de tiako ary rehefa ratsy toetranao de tsy tiako. Tsy zay hoy Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny toetranao ny fitiavako anao, fa tiako foana ianao. Na nivarika tamiko azy ianao de tiako foana hoy Andriamanitra. Na nadino ahy ianao de tiako foana ianao hoy Andriamanitra. Ary mety tsy niangona ianao, mety misy zavatra tsy nentina ataonao tamiko hoy Andriamanitra, nivarika tamin'ny fanekena ianao, fa zaho tiako foana ianao. Raha mitentsika hoe fitiavana mandrakizay no mitiavan'Andriamanitra de tsy hoe mandefitra amin'ny ratsy akory Andriamanitra, tsy zay loatra. Andriamanitra tia ny zanany, tia ny mpanompony, tia atsika na aiza n'aiza toerana misy atsika, na inona ataontsika. Tsy hoe rehefa nanototsika de tsy tian'Andriamanitra, tsy zay Andriamanitra, tia ny foana sika. Mazava ho azy, rehefa ohatra ka manototsika dia anarin'Andriamanitra, tezain'Andriamanitra, fa tia ny foana isika. Itsika aza Jesosy efa niteniny io manao hoe nareo na ratsy ara nge mahafantatra anome zava-tsoa any zanakareo. Itsika na ratsy ara de tiatsika foana ny zanakitsika. Tiatsika tsy misy olona mananjanaka de hoe namaky verana, namaky vazy, na nanimba zavatra le zanany de ariny hoe manomboko zao anao de ariko satria anao vakianao ny vazy na nitoro anao ny loka na no zany dia roahako ianao, tsy zanako tsony. Tsika aza mpanota tsy manao anjanaka an'izany, maika fa Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekeny mihitsy. Andriamanitra tsy manao Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy. Andriamanitra tsy mivadibadika amin'ny zanako ianao nio, fa raha pitsotry anao tsy zanako satria anao nanota. Rehefa zanak'Andriamanitra de zanak'Andriamanitra hatramin'ny farany. Saingy zao misy ny zanaka anarina, misy ny zanaka maditra, misy ny zanaka tezaina, misy ny zanaka paherezina. Fa izao tianao Andriamanitra. Zay de marina foana ho Jeremia mpaminany. Ary reny no afatraonao am'izao vao manomboka ny herinandro ao ny fitiavan'Andriamanitra anao de fitiavana mandrakizay. Tsy hoe niankina tamin'izay mety ho toetranao, tsy niankina tamin'izay toerana misy anao, tsy niankina tamin'izay mety ho fiezahanao koa aza, tsy niankina tamin'izay mety ho fahatsaranao na ina de zao tompona hoe za tianao. Io fitiavako koa dia tsy miova io, tsy miova, tsy miankina amin'ny taonanao io, tsy miankina amin'ny toeranao, tsy miankina amin'izay rehetra mety ho nataonao, fa tianao aho. Vaovao mahafantatra ny tiavako malala amin'izao fiandohan'ny herinandro zao, manome toky Andriamanitra fa tonga n'Andriamanitra n'aiza misy anao ary milaza aminao izay ankehitriny hoe tianao. Fa ny fahatelo de zao,
izy manao hoe noho io fitiavako anao io no ampaharetako famindrampo la efa mbola hoe nampaharetako de zao nitehirizako ny tena malaza azy kokoa no ny fitiavako anao de tehiriziko lay famindrampo satria ty anao de no tehiriziko lay famindram-poko am'izay fotoana zay le famindram-po de toy ny fitaovana eto lay famindram-pon'Andriamanitra zany hoe satria ty atsika Andriamanitra de nitahiry lay famindram-po izy ho fitaovana ao antsika ho fampahirezana antsika ny famindram-pon'Andriamanitra zany de nitehiriziny ho anao ny karemy ravako malala dia fotoana fandinitena fotoana fandiniana ny hoe manahoana moa ny fifandraisako amin'Andriamanitra fa fotoana koa nefa tiany tompo azahoana ho antoka fa nitahiry ny famindram-pony ange Andriamanitra tsy nitahiry fahatezerana ho ny tompo Andriamanitra tsy mba mpitahiry fahatezerana fa mpitahiry famindram-po ravako mahazo matoky ianao am'izao faran'ny herinandro zao fa ny famindram-pon'Andriamanitra de eo aminao ary io famindram-pon'Andriamanitra io hoy ny soratra masina no tsy mahalany ritra atsika satria nitehirizin'Andriamanitra le famindram-pony de tsy lany ritra isika satria raha ny tsy fahatanterahantsika de zao efa simbytsika efa rava satria efa nisafidy tsy mety nisafidy ny lalana tsy tokony ho izy saingy zao nitehiriziny tompo le famindram-pony dia nanjary voavonjy isika manoloana zany iviteny tsotra zany de avako malala inona ny hevim-panahy ny tompo omenanao ary am'izao herinandro vao manomboka izao zavatra roa lehibe matoky ny fitiavan'Andriamanitra matoky ny fitiavan'Andriamanitra anao aza mieritreritra aminao hoe raha mandalo zavatsarotra raha tsy mety ny nataoko raha ohatrany tsy nahomby de zao narian'Andriamanitra zany tsy narian'Andriamanitra ianao tsy nafoin'Andriamanitra ianao Andriamanitra tsy mivadibady rehefa niteny anao Andriamanitra izy hoe anaka zanaka ianao de zanany hatramin'ny farany fa matoky azy matoky ny fitiavan'Andriamanitra na mora na sarotra lalovanao na mangiry firy na inona fizany toetra lalovanao de zao matoky ny fitiavan'Andriamanitra raha miteny hoe matoky eto de mitovy dika mihitsy amin'ny hoe mino ny fitiavan'Andriamanitra Isaia de efa niteny an'io manao hoe ny fievitro ange tsy fievitra reo fa izao mino sy matoky ny fitiavako anao fotsiny zay ravaka malala no hoentina mampahainao voalohany hevim-panahy hoe miorena amin'ny finoana am'ty herinandro ty de matoky mino ny fitiavan'Andriamanitra anao fa ny faharoa ravako malala hevim-panahy lehibe zay tiany Jeremy zay ho takatrao de izao iainko ny fitiavan'Andriamanitra tsy hoe matoky ihany fa iaino ny fiainanao isan'andro zany aza mety bakeo ny fisalasalana iaino zany ampiaro zany rehefa manao zavatra ianao dia aza misalasala mihitsy hoe kazange ety sa tsy ety ataoko ty aomby sa tsy aomby ty zavatra ataoko ty tsy mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra mino de ampiaro zay iaino zay raiso zay Andriamanitra revako malala de Andriamanitra ny fahombiazana ngaby anao mety miteny hoe zangeto sy naomby eny zangeto Jesoa tsy naomby ohatrany tsy nety nataoko tany eny tsy nety zay amin'ny fijerinao azy fa amin'Andriamanitra de zao hain'Andriamanitra tao ho mahomby zay mampahery ary Jeremia ty ravako malala ny olona ampahireziny Jeremia to de olona sahirana lavitra noho tsika ny olona ampahireziny Jeremia to de olona mangiry firy lavitra noho tsika mety mangiry firy ngambo ianao hoe za tsy salama za ohatrany tsy misy asa za ohatrany manana olana ny fifandraisana za ohatrany be de be ny olana mavesatra ato amiko ato tsy ho zakako fa mangiry firy lavitra noho zany ny olona ny tenenany Jeremia mpaminany enao ankehitriny manana an Jesosy amponao anao de matoky am'izao hitatsika fa maresaka be anio maresaka be ny hoe fotoanany taom-baovao malagasy fotoanany taom-baovao malagasy anio hoe omaly sy anio anio latsinainy
de anankiray am'izay vozina ao anatin'izany tombo vao malagasy zany hoe fidiovana fanomezana afo tsy maty satria moa fatantsika fa tamin'ny andron'ny fandrona fa tsy fanandrona tamin'ny andron'ny fandrona ny tombo vao malagasy taloha dia misy ny arendrina mandroakan'ny iny le asa fa iny le mandroakan'ny fanahy ratsy ny afo tamin'ny toro malagasy de roa ny fitaovana fampiasa rehefa manadio de ny afo sy ny rano dia ny afo sy ny rano reo ny fitaovana fanadiovana ke zay fotsiny dikany hoe tamin'ny andron'ny fandrona ny toro de nampiasa arendrina nampiasa afo sy ny tahaka zany fa mihoatra lavitra zany ny teny ampanantenan'Andriamanitra anao enao nge mahana ny fanahy masina lay afo efa tsy maty ao anatinao enao mahana ny fanahy masina raha tsy olona lavina ianao Paoly de zao manana ny fanahy masina ao anatinao afo tsy maty ao anatinao io enao efa vita batisa tamin'ny rany Kristy efa vita batisa tamin'ny finoanany Kristy ka hitady inona indray ianao mihoatra zany de zao mahireza tsy maninona ilayntsika foana tsara fantatra ny tombavao malagasy tsy maninona zany zava-dehibe zany fitoam-pifalitsika malagasy tahaky ny mba hananany sinoa tahaky ny mba hananany japonais tahaky mba hananany silamo fotoam-baovaony ko no mba mety ho hanana antsika tombavao tsy maninona koa zany fa izao ny fieritreretanao fa avy amintsika olombelona no avy amin'ny fiezahantsika no mahatonga antsika mahana fahamasinana na mahana ny fanahy de zao fa adysoa fa izao makalaza misaoran'Andriamanitra tsika fa miny kolotsaina tena zava-dehibe zany inona zay firenena tsy manana kolotsaina zava-dehibe amintsika mihitsy zany ary miarahaba ny malagasy rehetritsika mba manana zany kolotsaina zay maha izy azy zany fa izao ny tian'ny tompo takatritsika de zao tena efa manana efa nidiovina isika efa nisasana isika efa manana fanan'Andriamanitra isika efa manana lay afo tsy maty ao anatintsika isika de ny fanahy masina de ampiasao zany tsy maninona am'izao taona vaovao amin'ny mahamalagasy zao avoazany fanorantenanao raiso ny fanahy masina matokian'Andriamanitra mandehana mba tia namana mba andehana amin'ny finoana sy ny fahatokiana ny tompo ny tompo tsy aiza tsy akory fa eo akaikinao mandrakariva aza misalasala aza mandeha mitady zavatra hafa sy aroa ianao fa zao efa ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra efa tianao Andriamanitra raha ohatra ka tsy mahomby ianao raha ohatra ka misy zavatra mety tsy tanteraka eo amin'ny fiainanao de zao mety ho zavatra tian'Andriamanitra andalo iny mety ho hanavaozana anao iny mety ho tsy fitandremanao fa ny tompo de tianao mandrakariva ary efa nametraka ny fanahiny ao anatinao mba hampahomby ianao alahoery ary am'izao alatsinainy zao zay fiandroan'ny herinandro dia hoy ny tompo aminao fitiavana mandrakizay no nitiavako anao tany amin'ny toerana zay tsy neritreretanao ny onanao tamiko aza no efa nitadiaviko anao de hitako ianao de tiako ianao ny tompo ary de zao noho izy mbola tehiriziko anao ny famindram-poko na inona lalovanao de zao mitahiry ny famindram-poko aminao andefitra aminao hitaizanao anitsy anao satria zao zanako ianao ivavaka sika afaka malala tompo am'soranao zay no ny amin'ny soratra masina zay nomenao anay ary azonay vakiana amin'ny tenin-drazanay manamafy orina antiamponay fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay vaovao ny herinandro tompo dia mangataka fitahi-pasoavana aminao zay mamakivaky ity herinandro ity ampitoero ty anatinay mandrakariva lay fanahy ny fahamarinana lay fanahy ny fahazavantsaina ary ataovy mahazo antoka ny fitiavanao zahay ary ataovy mahay miaina ny fitiavanao zahay tompo hitanao ko amamalagasy mitranga etsero ny fankalazana ny taona vaovao tompo soranay anao ny kolotsaina nomenao anay avy aminao zany fa ampianary kosa zahay hitoetra mandrakariva amin'ny teninao ahatsiaro fa ny fanahinao masina dia fanahy mitoetra ty anatinay ary ny tananao de efa mivimbina sy manome toky anay fa tanam-pitiavana no hitondranao anay de mivavaka izay tompo ampaherezo hoe ny firenenay ampaherezo mba andeha amin'ny fahitsiny mba andeha amin'ny fahamasinana esory zay rehetra mety endrika tsy fahamarinana na endrika fanimpotsampo koa aza am'izay mety tsy fahatakaranay ny sitraponao mivavaka izay tompo
ampahirezy mba hiankina aminao mandrakariva koa nisy atokantrano isampatan'olona am'izao herinandro vaovao zao. Anapaka aminay tsirairay avy Jesosy. Ny fifalianao jereo re tokantrano mandalo fahasahiranana, mandalo tsy fahampiana, mandalo orana, mandalo aretina, ataovy miantoraka aminao, ataovy mahazo antoka fa fitiavana mandrakizay ny fitiavanao ary tsy miovy anao. Misaotra Jesosy. Amen.